radio, ilay onjam-peo 100.4 tolotry ny asia amin'ny radio anareo izao. Misterin-drakala tantara indray miseho nosoratany Benjamin. Ovelomin'ny Ralala sy Christophe Rabiarimanana miaraka amin'ny Louise Ravelso, Saoly Rakotana Nahary, Sylvia Randrena Toandro ary Nanja. Mandray feo Mamiary Vony, mandrindratra teknika Aro manatontosa Nanja Razavin-Drakoto. Andriamanitro, vao eo rehetra olo rehetra no mitabataba bety misy toy izany, nefa vetivety eo dia resy trolo tapoka na dia ny sofera aza dia maninona zarezony tsy matory. Aleo entina netakely izay zaka dia mandeha mialy eto haingana fa ho raty dia mitsoaka mamonjy tanàna izao ny mety. Sofa teto amin'ny devasisiny any no mipetraka. Misy zavatra hafahafa izao a. Baolina tsy fahita hatramin'izay. Zay. Aleo miala malaky fahafahafa izao. Ay ve eto ambonin'ity tetezany ity ty fiara ity no mijalony. Fa misy inona eto amin'ity tetezany ity ny tonga dia matapaka ny fiara nandehananay. Ahoana izany ny lalana alehako? Aiza ho aiza eto izany no misy tanàna. Marina raha hitako. Ny andro anefa efa manomboka ho maizina. Lozy ty marina. Aleo miazakazaka iny ana midery tanàna aloha fa ho tratra maizina eto ihany. Raha kosa aloha tsy hidanina eto e. Iza no mahitana misy dalo aty akodrakotra ty na ahoana. Ty fahafatesany fiara ty sy ny mahazo rehetra olo rehetra no tena mahazendana. Efa lasa ty anaty alabe aty za zany. Tena zay vao faty. Aiza tro no ahitako ny lalana mivoaka amin'izao. Itsy aloha itsy misy trano. Nefa trano tokana. Trano misy rihana telo. Iza foana no mipetraka ty anaty alabe aty. Lalana nalehako teo tena tokony tsy hisy olona hipetraka ty izany. Odio! Aiza olona? Tsy misy mamaly. Zany efa dia nefa naona mihitsy sady reraka. Aloha tonga dia mitraka. Tsara kosa ny trano izany a. Nefa to mangatsiaka be. Aty anaty ala kosako. Reo eny misy sakafo aloha tonga dia mihinana. Ty, ary ahoana aloha rehetra sakafo rehetra e. Tonga dia voavoatra nefa tsy misy olona akory. Ay zany sary amin'ny rindrina marina. Karandron'olona, sarim-bibilava, sarina fasana. Fa trano ahoana koa ary ty marina mafy. Ny rideau, ny lamban-databatra, sary-pandriana, samy lamba mainty be avokoa. Nefa tsara dia tsara. Aleo hoe jerena ny efitra hafa. Misy zavatra hafahafa izao mangingina izao nefa misy sakafo voavoatra eo ambony latabatra.
Fatran'iza ty ny atondray zany lamba drako mena be daholo. Marina tsy nasotra matahotra na ity tranona mpanao mazia na tranona mpanjaka tsy ho tranon'olon-tsotra mihitsy aloha tsy fa manenina tapoka teo kosa ny vatako zany. Toa miodina ho azy, misy mitazona ny tanako avia sy ny tanako havanana, misy manosika avy aoriana. Marina tsy misy angatra ato trano ato, tsy matohitra mihitsy ny vatako. Tsy afaka mamaly mihitsy sady mavesatra be ny vatako. Loza marina, tena loza, finary zany. Vao maika loza, misy mibata nefa tsy mahita nizaniza, misy mitondra latabatra misy sakafo, anjely sa matrotro. Zay fa tsy naheninina trony mipetraka eto ambony seza mireto sakafo be reto. Matohatry maty teo zavatra tsara zany no ato. Raha tiano vonoina ve tsy efa maty, aleo mihinana sakafo aloha zany, sady ny anoanana zany efa tena mamely mafy mihitsy. Ny tena tsy azoko loatra dia ny hoe isan'ny tompon'ity trano ity tena mahagaga ary tena manana hery miafina mihitsy fa maninona nefa ny tsy mipoitra. Matsiro aloha le sakafo na ina andro ny mpanao lakozia. Mahalemy tsara ny hena, matsiro tsara ny jus. Amin'ilay tena nilako azy tsara mihitsy. Tena voko fa aoka izay ka aleo matory amin'izay aloha fa maraina miala eto miverina any amin'ny fiara. Andriamanitro, fa trao manatrina ho azy ety an-tranako ilay andry. Misy mitazona mafy ny tanako, tsy afaka mietrika fa ny tanako mitazona ilay andro fotony no mietrika. Ary mitady an'iny zany tanako zany, toa andidiny tanako ilany, tsy voatohatry mihitsy izy zany. Tena voadidiny tanako marina. Hoay zany raha mandeha nefa ny ato tsy maheno marary. Hoatray toa misy vilia bakoly tsara tarehy mitatrana raha ho azy izy zany. Iny fa misy mitondra makao amin'ilay efitrano misy lamba tsako mena. Loza mandeha ho azy toy ny misy mitondra ilay vilia misy raha. Zay fa niala ilay andry, afaka mihetsika koa ny vatako rehetra. Aleo arahako any vilia misy raha iny. Ary toa makeo amin'ilay tandroka tokana miravaka vakatra iny fa iny fa miraraka. Loza marina, mipetraka ho azy eo ambony latabatra ilay vilia. Andriamanitra, fa ahoana kosa ny varamaina be zany nefa tsy misy orana akory. Fiza kosa tsy tafavoaka tsony ianao atao velomatra ny fiainana tany ambonin'ny tany fa ato ianao tendreko mpiambina amin'ity alafonenako ity. Sakafo nohaninao teo dia marika fa manaiky ahy ianao, ary ny raha nalatsaka ao teo dia midika fa manao fatitra amiko ianao. Tsy marina mafy ndry fa todihitra ilay dia nanty tamin'ny tanako teo. Aleo mitronga fa loza ty. Totra misy mivoza ny varavarana zany. Oaizeo nefe.
ka malemy zany vatako zany. Andriamanitra finondreto ambony latabatra reto tro biby lava tapatapaka tanan'olona sofin'olona raha mivery reo ve no nohaniko teo. Tena tratra mivanovamaso azy zaniko. Loza marina eny kirakala reo no hoaninao teo. Fangatsy ianao ihany no miteny teo hoe malemy tsara ny hena, matsiro ny ranom-boankazo. Mba misavotry vanina. Fanga iny mety mivoakoansony ary matorana fa reraka be zato izy. Mbola be miasa ampitso. Malemilembezany vatako zany. Mandravona ny masoko. Folo be daholo ny tenako rehetra. Azafady aloha reto tsy raha nanelingelyna amin'ny andro fiasana. Tsy maninona ka. Zarako angereto mba misy mpamangitsy mpitsidika. Any fa zao akia. Ahoana reto? Tsy haiko mihitsy hoe inona no hiataka tahan'ny olona amiko nefa nge tsy hitako anie izay raha tsy nataoko e. K'izany indrindra nge ny antony anatonako andreto izao e. Fa ahoana? Resaka moa zany any am-panasanda ambany. Sady mamenatra ny tena mampalahelo mihitsy e. Fa resakinona kisonia. So kosa mba mety anity ihany na misy tsy nety ataoko dia mba hiovako. Fantatry ny tsara angamba fa mpiara-miasa efa ela mivaditsika roa. No izany dia tsy misorona mihitsy fa tonga dia lazaiko ilay izy dia anjarandrimy mandinika. Marina kisa izany tonga dia lazao fa ndriko ohatra mampitaitaina be izany Fantatry ny tsara angamba fa dadabe anareo ny tena mpitazona moara teto tanàna fo fahavelony raha kala moa no saika andimbony dadabe anareo fa hatramin'izao tsy nanjavonany dia zoana findrany tamin'ny dadanareo eny andrefa tanàna izao ilay izy ary izy izao no mitazona ny herin'ny tanàna eto Ambalavato. Izy no miaro ny avandra tsy latsaka, nitondra drano, ny arety mandringana ary tsarondry tsara angamba le dalo saika nananobohatra iny. Izy nanosika azy tamin'ny moara tsy ho tafiditra ny tanàna. Fa ohatra ny lavitra be nge izany resaka tondry izany inona ny tena tiandry atongavana? Eo indrindra sika izao fa zamaiky ndry. Ka tsy azoko hoe eo indrindra ahoana. Dadamanga dadanareo no ianteheran'ny olona rehetra eto an-tanàna. Toteny, ajain'ny olona, matahotra azy daholo ny olona rehetra. Manaiky azy daholo na ny olona lehibe indrindra eto azy no ny hery moara. Sonia, efa fantatra ny ely izany ary raha tantaran'izany no atondiandry dia aleo aloha hanomana ny akanjo ny feno entiny manatitra entana any ambositra. Ny ndry angamba efa voahomana fa niaro eo vao ny sasandro eo daholo ny akanjony. Mety haritra 2 volana mantsondro zareo no any dia mila atao tsara ny fiomanana. Fantatry ndry tsara fa ny sofera rehefa mandeha faritany dia betsaka ny zavatra ilainy. Aza mamaika toy io aloha ndry eno tsara. Ny mahatonga ny olona hiatakataka amindry dia no ndry tsy manaraka ny fomba ny dadanareo fa lasa mivavaka amin'ity fiangonana zandriny ity. Io fiangonana sektanareo izany izany ny resaka mandeha any velany any. Ny sasana azy aloha dia hoe raha misy mahazo an'io dia aontrany fa tsisy amonjy azy izany io. Mahamenatra ngeky izany hoe ataon'ny olona resaka izany. Maninona raha mba hajaina tsara dadanareo amin'ny zavatra ataony io. Tonga ngeky ianareo dia tsarain'ny olona ho tsy manaja ray aman-dreny. Misy aza miteny mihitsy hoe izany ve izy no mba mpivavaka ray aman-drenin'izao aza tsiratsarainy. Oka ho fantatry ndry tsara fa mahasoa andria ngeky io e. Jereo nge ty fiainanareo zara raha velona nefa dia mitovy ihany ny asa fivelomantsika.
Sady ny anareo to impastera kely foana amin'ny tompoina nefa to tsy hitako akory izay eo. Ay ve zany mahasepotra be andrito izao e. Eny e, misaotra andriany aloha tsy ny sorony e. Fa saingy raha ny momba ny dada indray a, dadako foana iny ary tena tiako. Manaja azy a, mahadadako azy. Ary eo ka zava-tsara amindrifa tsy dada nataoko tsinitsinina sy tsy rarahiko fa ny devolo topoingy. Fiza no milaza amindrifa devolo no miasa amin'ny moary io. Omeo pirofo ary afa avy amin'Andriamanitra io e. Sarotra zany miresaka amin'izany ka? Ny miresaka amiko ve ny sarotra sady tsy hitandrizy avaly e. Sa heverindrifa avy amin'Andriamanitra no manao sorona omby vosotra eny amin'ny dohanin'Andriambolamena io. Ny fiakofana amin'ny tsangam-bato lazainareo fa misy mifanahany Andriambolamena razambe ny andohana teto an-tanàna io. Jereo tsara fa ano mamo miady ny saram-panambadiana rehefa avy manao an'io sorona io satria tsy tompony tena ntsony noho ny toka izay heverina fa hakasitrahana Andriambolamena tomponareo. Misy ny maratra, ny maty mihitsy azy, ny doro-trano etsy andaniny, ny omby misy mamoaka fotsiny izao dia tsy hita popoka. Zany ve no heverinareo fa hoe mandro fehizay ny tanàna e? Dia avy amin'Andriamanitra ve zany? Oko fantatry ndry tsara fa ny devolo ny fototry ny fikorotanana e. Ary mikasika an'le dahalo saika nananobohatra iny tsy tadidindry angamba fatongafa miaramila aingana dia aingana tamin'iny ka ny hoe moara indray ny lazaindry fa nanosika azy. Leo kia manaraka toizana ny resaka fa mbola maika anamboatra ny entanjato koa. Mbola betsaka tokoa mantsy ny zavatra ilainy. Sady mbola hoe ny dadanareo koa izay raha riva akafiarovana eny. Indry tsara fa ny lalana lavitra tsy fantatra izay eny an-dalana eny. Sady any amin'izany tetezana tany aliko izany no ny tena misy zavatra hafahafa mihitsy. Dia aleo mitandrina. Veloma kely aloha ndria. Tena tsy azoko aky ndria. Io ndry milaza fa aza maika nefa ndrindray ity to milaza fa maika eny ary. Veloma ndry. Finna indray izany resaka nataony Soniata ty izany e. Toa efa miely be ny atsena sahady. Maheno avokoa izao olona rehetra izao. Sady fanaratsiana rano fotsiny amin'izay. Tsy haiko hoe tsy mba fantatry ny vadiny ve ny toetra mitsontsona tsy misy isatra iny e. Farany moa dia ho afototry ny olona any aminy resaka ataony iny dia izy mivady indray no hiady ny faranyko. Ay ve, ianao koa moa dia efa iny amin'ny Sonia e. Izay nie tsy mahazoina raha tsy mitantara fiainan'olona any amin'olona. Efa fiainany le izy ka tsy mahagaga. Navelana ho aingana dia tsy maintsy hitsinja ny senafafiny izy. Izy amin'io efa ataon'ny olona resaka mbola tsy tonga saina ihany. Fefa nomanao velo ny entako e. Somary lavalava hono mantsy ny dianay amin'ity sady mandalo any amin'ny tany dalo ny toerana misy lolo sy tany be fadifady. Tsy vita an'izany fa mbola mandalo any amin'ny toerana misy mpanakan-dalana koa. Tamin'ny heritaona hono mantsy nisy camion nitondra entana tany dia nataony dalo takalonaina tany ny mpamily sy ny mpanangom-bokatra e. Tsy namialandry zalara tsy nahazony vola efa ho amina miliara mihitsy. Efa saika maty tany daholo ry zala fa tsy nomeny hanina. Ary ny loza dia ity. Saika nataondry zareo sorona fa ny tsy nahavitany azy dia sady mifoka sigara ry zala no misotro toaka dia tsy nekely le dadarabe hono fa nanimba ny asiny masina maloto ny rany. Tsaroko tsara mihitsy ny tantara iny e. Sady tao amin'izany tetezana tany aliko izany koa angeny nahaveriny totoan'ny Sonia e. Izany tokoa ve? Tsaronao le izy le ndeha haka-kafe any Ambotsoa iny. Niara-tsita tamin'ireo sofera tsy efa 5 taona izay. Nandritra an'izay dia tsy nisy sanan-kanina ka-vokatra intsony ny mpanambola. Izao indray vao misy andeha. Hitandry zareo angamba fa somary mangingina dia niomana indray zareo aka-vokatra any e. Asa na mba efa nisamboriny zandarma izay ireo olon-dratsy ireo na mbola velona miriaria any.
Ay tokoa moa. Ny hoe voasambotra aloha mety ho sarotra inony satria resaka fanangy io fa tsy resaka basy zay aloha lasaindra lafa mahery ody be mihitsy angery zareo any indrindra fa samy be rody zany. Rehefa andevina aza hoana ry zareo dia tsy mba milanja razana fa atsangany olona maty dia teneniny hoe mandehana mamonjy ny fasanao dia mitsangana le faty dia lasa mandeha mamonjy ny toerana andevenana azy. Fa hono aloha tsy adinao ve le afatra momba ny fiantsoana amin'ny pastera sy ireo mpiara-miasa amin'ny amin'le fotoam-bavaka raha hariva ato an-trano efa ao an-dakozia eo daholo mantsy ny sakafo andraisana andro zareo. Efa ao ambony latabatra ao amin'ny valopy eo ihany koa ny fanampiana ny fiangonana anatsarana ny ao anatiny. Efa vita rea sady misy mpiandry namako avokoa eo afaka adin'iray eo anampiahanao sakafo sady andamimantrano. Tsara kosa zany. Lazain'ny pasteur tamin'ny zanakany dia hoe efa hitany tamin'ny fahitana hono fa tsisy aninona ny dianao ary ho tafaverina soamantsara ato an-trano ianao. Tafapakany amin'Andriamanitra mantsy izy ny fitiavantsika ny asan'Andriamanitra sy ny fadikitsika an'Andriamanitra amin'ny zavatra atao ndray kosa misaotra an'Andriamanitra lehibe zany koa. Voninahitra ho azy rery ihany. Anao voady masintsika rehefa avy any am-pandehanana ny fitokanany ambavaka mikasika atsika mantsy zao no nampahitan'Andriamanitra azy ny diako marina mihitsy zany feno zany tokoa. Fa raha ny zava-misy eniko mikasika ny toerana andehananareo io mantsy dia tena zava-doza ny zava-misy any ary vitsy ny olona vahiny tafavoaka velona any indrindra fa any amin'ilay atao hoe atany aloka. Tianjato ty zao no mety anahirana any raha izany koa. Ny camion entinay mantsy miaraka miala avy aty atana. Ka zareo aza nge ho ny aka fiarovana eny amin'ny dady tsy haiko hoe fiarovana inona aloha. Zao tokoa ny tonga amin'ilay fitenenana hoe samy miloloha ny Andriamanina. Zay aloha ry malala fa toro kely aloha. Telefonery pastera hoe anfiry ny tonga dia foazy mialoha no manana ny fandraisana azy. Ndiana tokoa aloha matory efa vitako ny fandrinanao sady ny ankizy efa nalefako ny lalao any daholo amin'izay tsy manelingelina anao ao. Atsoko fotsiny izy rehefa ho avy ry pasteur Finna kity masepitsepitra ndria misy marary nga zany ekifa zao nlasain'ny dadanareo ateo fahitany tamin'ny masina hony fa loza maro no asa azy roalahy any indrindra fa feny vatindry ny toerana no mantsy misy lolo sady tena finena amin'ny mpamosavy ary izy vehivavy andavo amin'ny feno sinjato any ary dia tsy ho tafody mihitsy ry zareo raha tsy afaka 10 taona dia nomeny famahana an'izany sady nomeny fiandro koa atao amin'ny jato mila vonjy kiny feno sao dia taraiky any ty aloha misy fanafody tany amin'ny dadanareo avy tany amin'ny masiny ty nety koa ndre ataondre amin'ny akanjo ny feno sy ny sakafony dia hosory amin'ity ny vatany rehetra rehefa matory izy mba ho fiandro tsy afahan'ny vehivavy manadala azy ny lehilahy angeky ka lehilahy eny any Sonia ahoana ke mialatsiny akia hoeto miverina ny zavatra netindriany ny ahy efa napetrako tamin'Andriamanitra tanteraka ny diany ary pasteranay koa efa nahita fahitana avy tamin'Andriamanitra fa tsy aninona ny vadiko ary ho tonga soamantsara eto amiko ary tena ho tsara mandroso tsara miverina izy mety tsara koa ny asany ary ho afa-po ny mpampiasa maniraka azy noho izany dia tsy afaka ny anaiky ny tenindria na hanakalo an'izany zavatra any amin'indry izany amin'Andriamanitra izany azafady akia saro tiavina dadandry mihitsy ngeny nampitondra anreto fanafody reto omena ny feno sa tindrio very faty any izy sao dia anenina tongotra matanana eo ka hitomanteny eo efa voalazako amindry akia fa tsy aninona izany ny vadiko ary ho tonga soamantsara eto izy
Zay ny teny avy amin'Andriamanitra ka inoko fa tsy maintsy ho tanteraka. Ay, eny ara fa dia manasa tanana amindry aho. Hitantsika eo izany. Tandreny sovoany izy ka hoe apio vonjeo. Tsy misy io. Tsisy amonjy azy any fa velao any. Ndry vadiny ary tsy miraika akory. Mahavonjy akiny Andriamanitra ivavahako ah. Ary tena azoko antoka mihitsy ny famonjeny. Leo koa andefa manahirana amin'ny resaka amindry. Averiko any amin'ny dadanareo any koa reto rehefa tsy mila famonjeny ndry. Hitantsika eo ny toyany. Zay rehetra fa voaka velona eto amin'ity fiainana ity. Tsy fifaninanana kisa izany ah. Mirasoa andry ah, ary hivavaka ho andry mba ho voavonjy ny sanandry. Isi Tompo mamandrafo aminy. Melako hatramin'ny farany ianao ry volana io. Nisy may vava loatra ianao ka ahitany tsy fahitany io. Tsy mahalala ny sony anga. Ahitany doziny tsara ianao. Aleo aloha io manatsara vefa kaiky ny trano. Tsy ampozinao ty zavatra ray ty io. Tsy maintsy potehako hatramin'ny farany ianao fa miseho mazan-dosy be vava loatra. Mandrosoa kisony ah. Manahoana ary inona kisa aty vaovony to tonga salasalanandro ah. Tsy izany ekifa misy entan'olona nampitondra ny anjato dia misy ny saran-dalan'le entana. Tonga dia nalefa anjato daholo le izy dia mba nitondrako an'ireto zavatra reto indry mba ataonareo telo mianaka sakafo. Tsara kosa kisa izany koa. Hoe jereko reo akia. Reo ay aky tena be dehibe izy izany. Izany ve tsy loaka matsiro foana izay. Saotra betsaka akia. Hitany tsara ny vokatry ny finanandrian'ireo. Za koa ve dia memem-pona andreo raha tsy efa misy zavatra ireo. No fiange izany. Efa tsara fangaro tamin'ny fanafody tany amin'ny eny be ireo. Hoe izany tsy lavonjy aty amiko anefa ianao e. Ndry fa inona kity mahavariana andrito io ah. Lasa kinsaiko hoe fangatsy mba mahita komision mihitsy ty vatanareo e. Sa mba efa nandefa vola izy? Ay vezy. Efa mempastera vola misimisi izay mandrapatonga amin'ny feno ka tsy hoe averina koroa izy fa mba fanampinanay fotsiny. Izany ve kity tsy misy zavatra fa ao ambadika izany? Tena misy zavatra fa mitsy ao ambadika izany ah. Hitandry izany izy. Ny olona koa ve ame zavatra andreo raha tsy misy zavatra ao ambadika? Ay, lozako marina. Teny foana. Dia inona izany ny ao ambadika reto sakafo be dia be mendry reto? Loza marina. Tena voafandrika amin'ny kely foana. Ono ah. Ny ndry koa, ny antsika nefa fihinanana hatramin'izay e. Fa ny antipasterana reto ny toa hafahafako. Hafahafa mihitsy raha amin'ny olona ratsy saina. Fa zavatra tsara sy fitahiana kosa raha amin'ny olona tsara saina tsy madio apo. Ahoana ary izany resaka vola izany e. Tohatra ny fantany daholo izay zavatra tiako hatongavana. Lozy ty marina. Marina mihitsy kisa izany ah. Indraindray mantsy fantatry ny olona le izy dia so everiny fampifaninina eo nareo ko. Efa toepony pasteur akiny manampy olona. Ny hafa ny mieritreritra n'izany ho zavatra ratsy. Indrindra rehefa teren'ny fialonana izy. Izay aloha kifa mbola be ny zavatra ataoko ah. Masitoma nareo ah dia mandra-piona. Eny kifa veloma. Misy eritreritra hafa mihitsy ao amin'ny Sonia iny. Nefa mety ho inona? Toa manana endrika mana, kodikody, lasalasa saina. Fa ahoana ary? Avelao aseho amin'ny fotoana io izay ao anatin'ny sainy miafinao e. Tsy misy miafin'izay tsy aseho iny baiboly. Tsy mandany fotoana mieritreritra an'izany aleo karakara an'ireto sakafo reto aloha. Zay. Aleo ihany reto ambany lavarangana eto hijery an'izay zavatra am'izay.
sady ireo milalao ivelany ireo zanak'ala vola. Tsy maintsy atsony eo zao ireo zanandreo inana ny voandalana. Afaka adin'indray tonga dia malemy avy hatrany, miditra hopitaly avy eo, lany ny vola. Tsy maintsy angataka ty ampy any ny afarany. Aizany tsy anompisampy eo anefa ianao e. Sio mafoloto. Tena tsara misy reto voandalana netiny Sonia reto izany a. Sady efa ora tokony hinanany ankizy gote zao, efa miandry zay zareo. Iny efa mialany. Tapitra treto ny lobenao anio. Ary mba izy ary olona mbalina varangany razay io. Ohatran'ireny olona tsy misy atao ireny. Sady izay eo amin'ireo ankizy milalao ireo foana ny jireny. Olona mizaha taratra ve sa misy olona tadiavina? Sady misalobina lamba nefa andro toandro be io. Efa ho adiny 3 aho izay ny andro teto fa tsy nisy nenenina. Eo mbola milalao ihany ny zanak'ala vola. Losy ty. Tena tsy nandaitra ilay fampisafiana natao tao anatin'ilay sakafo any. Aloha miareko dia miverina any amin'ny be fa tena tsy lasy ty. Savy manana mpimasy maika alan'io e. Tena izay vao nandeha niala teo ilay olona. Za ty efa nahavita sasalamba na piritrano na masaka sakafo. Mba izany mitsy ary iny e. Inona no antony nijanonany teo? Tsy maintsy efa nenamiko indray andro any. Tena mbola rakotrala mitsy angeno manodidina azy zany. Angamba tsy misy sa manao aro ny tony azo tony no ity toeran'ity hoe misy ololo. Ary tena mangina be aty. Zany raha mba misy olona mba tazatazana lavitra kory. Ary tena efa lasa lavitra ny feno zany. Za koa moa mbola napiditra entana kely dia taraiky. Marina tsy fandalo an'ilay toerana misy lolo aho. Ie, dia ndriam-bandry ilay izy. Aiza moa ilay fiarovana tany amin'ny ampy-masy iny. Dieto, hosorana ny loha, avavy kely amin'ny fiara, dia avy eo sotroina amin'izay. Zay, vita. Tao amin'izay hainga. Leo aloha hiainga fa ho tratra riva ty ihany ka. Raha azoko tsara mantsy zao ny lalana dia afaka 10-20 kilometatra eo dia misy tanàna lehibe sady misy hotely eo. Mijanonao mihitsy aloha dia raha pitsy mandeha maraina fa tena reraka mafy
ty voatetsy amin'ny fiolahana tetsy any nahita tetezana teo tonga eto nefa tsy misy ninino tonga dia ty vato mandondony ty no eto ny loko so dia mba diso lalana ary amarina miarabe azy io ambony io mandray marina finoko izany fa firy aloha zao tena vo amin'ny efatra riva efa razoko tsara to afaka 10 kilometatra dia misy tanàna lehibe hoana ary samy marina le tetezana teo aiza ary to lasa maloka tampoka teo koa ary zany andro zany tolo akalampika tiana tsara ny fiara dia miakatra kely ry ambony ery mijery lalana ranga fanakaiza ary tianjato ny tsy mbola tonga fony efa ho amin'ny 7 alina zao sa he ny simba ny fiara za vao niakatra n'le fiakarana be iny anefa nahatazana azy hiditra n'le tetezana mahagaga zany marina nanontaniako ny olona tato amin'ny hotely fa tena manodidina io tetezana eo mihitsy olole hoe antany aloka voalohany izay tena araky ny anarany mihitsy ny antany aloka faharoa ndray hony dia afaka 20 kilometatra miala eto izay tena fonena ny dahalo mihitsy dia ho sanadrive nisy nahazo anjato tena tsy hitako tsony ny lalana vokato ny andro maizina lampo maty sofa nisy an'ity fitay ty itsolovana lalana razo fa eo aloha io misy trano tokana sady misy olisa ary mba sako tony olony tonika alabe tena izy reo mipetraka ty aleo mihitsy aloha no famoto ato amin'ity hotely ity dia ndeha hijery azy ihany fa sao dia misy zavatra mahazo azy ihany ka andoharika mivavaka aloha angataka fanampiana amin'Andriamanitra dia avy eo hiantso amin'ny vola sy pastera hiary hitondra mibavaka amin'izao diako izao odio aiza olona e mandrova ty an-dakozia e manao ny toko salama tsara ary fananina ianao rondrato ny taraika fa to fantatrao ny anarako fa ahoana ka hatraminao niositra n'ilay fiarovana iny ane no efa fantatro fa tsy maintsy ho aty ianao e saingy mbola mivilivily lalana ianao dia tratrariva ny tena marina dia vao niala trany amin'ny misy ianao dia efa fantatro tena maisinamiko ny tany aman-danitra marina fampivavaka mpaminany vitisa mpamisavy mahery vaika tamin'izany niositra le fiarovana hono no efa fantany fa tsy maintsy ho aty dia avy eo indray efa fantany efa ela hony aza lasa sainao rendre matoa aza matahotra fa efa ty amiko ianao efa nanomanako sakafo ihany koa sady tena matsiro be mihitsy ndao aloha atoroko anao ny hevitra atorenao e azafady hoe tompoko fihizaka ianao raha tsy madiso ay ve zany raha kala-piaro an'ity altisy ny arena sarobidy ao anatiny piaro ala hoana dia inona le arena sarobidy fiza ny tompony zany ve dia ty azonao e mily arovany ty ality va mitadisy anyripaka ny tompony ray any izy ihany hoetrokany ianao fa aza matahotra lay arena sarobidinay dia tsotra misy kalanoro ato kalanoro mampanankarena tena manao vazivazy ratsy angezinao zany kalanoro veo arena sarobidy dia ianao vehivavy efa 90 taona io ve no miaro an'ity ala midadasika be ty sady zay ianao rery dia amin'ny fomba ahoana mbola tsy mahalala marina ianao ry le kely ity
misy anao a za zao vao mainka hatandraka be mihitsy ny hery atro anatriko. Marina raha misy azoko izay lazain'ilay ramatoa ty marina. Andao aloha mitrotrotra kely ianao e. Andao aty amin'ity hevitra ity ianao no matory. Atroiko ihany ianao rehefa masaka ny sakafo. Misaotra indrindra ry tompoko. Zay aloha fa ndeha hikarakara sakafo ah. Ary toa mafimafy ary izany fandriny izany. Za toetra mangatsika be. Nefa hatrany teritery toy izao tokony hafana tsara. Zay fa masaka tsara rehetra sakafo rehetra. Andao aloha vahana ny ty vahiny manakajy ty. Dia nitinika miohan'ny zato ty mijanona eto anoloan'ny tetezany ty. Ndraso aloha hoe jerena ny ato anatiny. Tena tsy misy ninninina. Tsy ato izy. Fanakaiza. Lozy ty marina. Ary iny ty tavoangy misy rano zavatra ty. Iny zato ato anatiny. Tena fanafody gasy izy zany. Mahery fofona be loloha apetraka antika. Tena kaiza ary le zalahy iny Ny andro ty efa ho amin'ny 12 alina. Aloha jerena ny anaty ala any ihany so ihany aloha fa mazava tsara ty torse ty iny eny fa misy marika hitana fa nisy olona nandeha. Misy hazo tapatapaka. Tena tsara zany na sakafo marina. Mahay mahandro kosa raha kaly zany ko. Raha ny sisa dia ho tsara. Ny raso fahitsy efa misy singa sy vera. Raha minna ary zany ohatrany matsapitsapiko zany na izany iza tsara. Tena tsara. Sarotra ty fanarahan-dia ty izany ka. Miodikodina be ny marika amin'ny lalana. Mba hanakaiza ary le zalahy iny marina tsy ny trano karatry ny zato ty latsaka ty. Reto mihitsy ny permis de conduire-ny. Faroviana kay metinao amin'ny tompony ty aly ty ahy mba ty ahita azy anio alina ihany sika dia ho any aminy efa milamina amin'ny fitondrananao any. Fa hoana motsika no alina no mandeha any fa tsy mety angara amin'ny andro mazava. Tokony ho tamin'ny atoandro mihitsy fa ianao anena trory. Iretra misy akandro mafana dia miomana ianao fa andeha sika. Fa aiza mihitsy ary naleha amin'ny 100 efa indroa andro sy indroa alina zay tato anatin'ity aly ty nefa tena tsy nahita mangirana mihitsy. So ihany aloha fa mba misy karazam-boankazo azo atao sakafo ato Hoay fa ahoana ty trano hafahafa ty anaty aly ty zany. Andrasa aloha pihana ny lampy. Ary toa lasa miova tamiko zany toetrandro zany tena tsy mba trano mba aleo aloha mandinika tsara. Toa trano nefa iva dia iva
misy mazava kely ao anatiny. Leo aloha mihodina very amin'ny andrivana dia miditra moramora. Zaho mantsy mba nisy olondy nakakirin'izao. Efa kely sisa dia ho tonga eo amin'ilay fotoana sika e. Tsy dia lavitra loatra miala avy eo an-tranany sika e. Azafady Rakala. Fa maninona zany notra mivolofolo be zany inge ny tenako manontolo e. Anio ny farahandro iainanao androany ilay tsy mahay miaina ty. Te anompo fanapody ka aiza ny tio mora tratrako. Tsy maintsy alatra-dra ianao anio ampitomboko ny heloko mba ahafahako mivoaka ny velany ihany fa ty voageda ato anaty alatrotrony. Ataoko sorony ianao anio. Ary to tsy miteno ahy ianao e. Ohatra azafady fa faly loatra hitondranao any amin'ny lehibeko e. Ianao koa lehibe ahoana ary zany? Fa nga mbola lavitra izy zany. Tonga sika ka. Eo amin'ny toerana misy jiro mirehitra maromaro io sika no mijanona. Hoale ty fa hoana koa ty toerana ty zany? Fa to toerana fanaovana sorona ve io e? Ie, fanaovana sorona mihitsy io e. Trotaitra be ianao zany. Dia aiza izay sorona atao eto? Inona ny sorona ho hita amin'ity alina ty Rakala? Ianao atao tsy mitondra akory. Aza mikiropaka aloha ianao e. Efa eto ny sorona fazataitra. Efa eto ahoana ary? Dia aiza? Aiza re zany ilay totombitany ty e. Aleo azavaiko aminao tsara ty resaka ty. Ianao ny sorona ilay adala be ty a. Maninona tsara hoe ry le vavy antitra ty? Za no ataonao sorona. So dia mahafaranako eto ny datin'andronao a. Dia efa mampitandrona anao a fa vitaiko eto ianao a. Moramora aloha ilay kely ty a. Tsy fantatrao angafa ty amin'ny tanin'ny lolo ianao zao. Tsy fantatrao. Toroka aminao fa tsy misy olona trafavoaka velleto zany. Ary aza mieritreritra nitroketra raha tsy te ho tratry ny loza melony fotoana. Iza daholo reto olona manao akanjo maintimainty be misarony ny voaka tapoka reto. Reo ny miaramila manampy ahatra ilay adala be ty a. Manandrama mandositra fa ahitra loza eto ianao. Ary maninona ary ihany to tsy afaka mihetsika. Otra mivoraka be zany lohako zany. Sady mafesatra be ny vatako ray manontolo. Tena tsy mahatrano ty fahafasana marina. Tsy misy varavarana mihitsy nefa mahalalaka ny lalana. Hoay, ary to misy tohatra midina any ambany any ty. Leo aloha jerena tsara fa ohatry ny mangina be izy zany any. Misy jirona mitsolopolopy ato anatiny. Aiza ny hevitra ato anatin'ity fasany ty marina. Sady mangatsika be ato. Andriamanitro, tony lampony zaky ny kasiketiny angety eto ambon'ity farafara-pasany ty. Loza marina. Dia ho maty ve ny zanonsan'ankaizy. Ary inona hono ny ato anatin'ity karandro miendrika avolity izany? Ndraso hoe ai marina tsy biby lava nandrahony izy zany. Io mihitsy ny lohany dray atoy. Ary ty amin'ity karandora ity aleo hoe tsy lovona tsara aloha. Tena raty. Tena raha velona be zao. Raha azoko tsara zany dia zao ny fandehany. Nisy ny sambotry ny jato dia nampihinan'ny zareo biby lava masaka dia nampisotro ny rà. Dia lasa izy tena tratry ny fandehemeny ny jato. Mijaly any marina. Ary inona reto alika mainty be
mihetsika ilay vatanaovana sokona. Za koa manety tena mahatsiaro saina, tsy afaka mihetsika ny vatako e. Nefa dia tsy misy mamatotra, tsy misy mitazona. Ahoana zany le tiana? Irakala fa manatona ilay vatramby. Re, ariny dia atony. Tomekoko anoloana haloka mainty be. Ve zany lehibe ny lazaina. Arazoko tsara zany dia mpamosavy daholo le tsy manjary reto a. Dia andositra mafy be mihitsy anefa tsy afaka mihetsika. Maty andro any. Ary mba ahoana ary izay feno any. Mahasaina ve isa tonga tena nomitiana. Tonga amin'ny fotoana tena sarobidy an'io. Fantatro tsara fa sady mifokasikary ianao no misotro toka, saingy efa nidroviko tamin'ilay rano sotonao iny ny vatanao ka mety atao sorona tsara. Tena raha velona be zao ve zany le sotrokotrany natsapotsapoka be iny, ary le henano aniko iny. Ao amin'izay ry kala mpamosavy reto a, batao amin'izao io sorona io fa efa akaiky ny misasakalina. Tena tsy afaka manohitra mihitsy azany marina. Henoko mihitsy abatainy reto mpamosavy reto fa dia tsy afaka manona inona inona. Eo ataovy eo ambonin'io vatomasina io atao sorona, fotoana vitsy sy isandrasana. Nefa misy lala masaka ty alohako ty zany. Avotro ny mahita mazavazava zany a. Andrazo hoe mbola tranoko ve io e. Tena tsy trano fa to olona mitangorona izy zany. Aleo vonoina ny torsa dia atonina moramora. Izay voatantarako andrizay aky ny zavatra hitako tao aorian'ny vavahako tamin'ny alina. Ka asa na ino andry na ahoana? Izay indray ny rediredinareo mpivavaka mandreraka. Zao nofo ratsy rehetra izao ve dia inoko e. Izany koa ve nareo tsy hanosina? Sonia, sao dia mba fotoana tokony inondry ahy ihany aky izao a. Fantatro tsara ngeny Andriamanitra ivavahako e. Fantatro ny feony ka mangataka amindriaky esory daholo izay fanafody avy tany amin'ny data dia ndao hivavaka ho anjato. Tsy otra ny teniko amin'iry vola. Samy miloloha ny Andriamanitra sika. Nyary eny efa tena fiarovana mafy ny nampanarahako anjato tany. Sady misy famatimatanjaka mba tsy hampirafesany ahy. Noho izany tsisy akidika azy izany na iza ka ny hoe nisy nankakery ny jato, nisy namosavy. Azafady aloha fa tsy mifanaraka ny resaka. Tsy misy afaka ny andavo anjato zany na mpamosavy na dahalo na lolo. Eny ary rehefa tsy aintsitsino an'izay voalasako indria. Na izany aza nefa dia hivavaka ho andria mba hahatonga anjato velona soamatsara eto amindria. Marikoriko aza ny tenindry izany e. Lasa indriny voaka ny trano korikala vola sao dia hiarany atezerako eo lasa. Eny e, velondry amindra fo amiriany Andriamanitra. Teny fonatso. Efa fanafody mahery vaika be izao na lefako tany anjato ka mbola hoe nisy nankakeriny nisy nankakeriny. Tena olona efa taon'ny fivavahana mitapy mihitsy. Raha mbola nijanona teo iny raha tsy nomeko ny saza azy teo koa.
izy amin'izay le atry volafoty andratrana ny ain'le mitronatronany ity izay ny tenako vo afaka hiditra ny tanàna rehetra any amorika sy andrasakaina maro tsy mainky vitako ny iraka anio. Tena efa manaovaka mipotra le aloka manodika eto ambadika le vato maro. Aia zany haratsin'le devolobe ty marina. Tena vitatretany dadanandro marina. Iny fa nomendraka azy ny antsy lavalela ary antsy tena afa-kely mihitsy izy zany. Tena azoko amin'izay ty zavatra ty. Siova mihitsy afa injato matovy be ambony vato tsy afaka mihetsika vokatry le zavatra nohaniny tany anaty fasana. Raha azoko tsara kosa dia tsy fantatry njato hoe biby lava sy rano sakafo ny tao anaty fasana tao nefa dia misy fandehmena. Zay no mahavoa antom-panoko santo sy mampiasapiasa ody toy. Oratsoko ny mpamosavy sy ny fanaratsy eto zany ny tena ilana ny herin'Andriamanitra velona-pahary zao rehetra zao. Ary maninona azy zazany ro hafahafa be zany nareo maizina zatra ny atrona koa ny tanany fa tsy nahavita nanatrapiko antry lavalela amin'le tombetany fa misinina azy. Fa toa tsy mahavita mamondy eto zany. Samy mihanahana be daholo. Zao ny fotoana fitsoahana nefa za ty tsy afaka mihetsika mihitsy. Ahoana zany zao no ataoko aloha ampitsangana malaky amin'njato. Sady tsy mifatotra. Ny amano fatorany vatany mihitsy zany. Hitako ny hevitra marina. Atsipoko eny aminy ty akanjo ty amany gejany. Vita izay dia potehana amin'ny anaran'Andriamanitra velona ny momba an'ireo mpamosavy mpamoroka ireo. Toy izao zany no manjoan'i Jesosy lasa maka entana ty. Hitako moa ny mora ny entana ty amin'ity toerany tiako. Ao ary miazakazaka mafy tonga dia rakofana n'ity akanjo ty njato. Laso amin'ny anaran'i Jesosy no andehanako zao. Njato aza matahotra. Minoan'Andriamanitra ianao. Fikiry eo amboninao iny akanjo iny. Ary io ny ody any am-paosina anfa. Ino ny ifandraisanareo. Potehako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nareo ry Satana sy mpamosavy. Miala teo amin'ny anaran'i Jesosy. Mialary Satana. Fahavalo resy nareo. Fahavalo resy. Tonga rapitony. Zay. Tonga dia afaka nitsangana. Sery hafa le akanjo. Tonga dia anovako mihitsy ty. Misy zavatra mifahafatako manontolo. Vereza faty any tonody raty tsy mahavokatro-tony. Tsy hanompo sambotsony hafa hay dia volobe matsiravina miaraka amin'ireny. Ohatrary le trotrombitany ty. Fizako ty. Tena mitady animba programako le adala be ty. Ho hitany ty tsara zany herin'olo zany. Toatrafatsangana koa le sorona. Ary ino ty rano afafiny. Tsy misy azony ty vaviandy sy ty tsony eto mba hitandrika ala. Tena mpivavaka be le feno ty fa tsy nisy dikany amin'ny angorona andravaravany le mpamosavy. Na le devolobe ny tazona azy teo ary tonga dia mirehatra ho azy. Tofanina be marary amafy ny andohako.
sady malolobe ary inona koa zany marina tsy misongosina tranotrano misy olona mandeha any an-dalantsara zany loza marina famifirina zao hoe tena misasakalina azo efa kaiky ny trano marina sady mbola mirehetra ny jiron'ny Sonia ohatrany mangatsika be ataotrano sady misy fofona tao manepitra be zany nivadika tamiko nareo nivadika tamiko tsy maintsy alaiko ahy ianao anio nanimbazimba nivadinao tsy maintsy alaiko ny ainao ho takalona mifona re tompoko aza-pijaliana re mifona androany mifarandry iainanao aza hitako tamity fatafarana io apio Andriamanitra aza feranao very Sonia fa apio mba ho voavonja fanahany losa marina kasika ny vatako mangatsika be tsafa metika tsafaka metika Sonia aza matahotra fa tsy maharesy anao zany io omeo amalaky ny tananao angena tolory any tananao tsafaka metika vola tsafa manoera mafy anao andraso aloha aiza mifohy be ny ody ratsy nalainao io anaty boaty kely menamena io aiza tonga dia tapahako iala eo tao amin'ny tendanao ty tiako eto ilay boaty kely tonga dia dorako ty an'io ay ty may amin'ny anaran'i Jesosy aiza koa ny mbola ifandraisanareo iny rojo lazay fa rojo masina embozonana iny aleo tonga dia sitoniko malaky ty be koa riza zay fa afaka misy azavana be zany atao trano zany misy lakora fotsy miseho tamiko efa manomboka afaka vola tovana koa Sonia marina tena misy mangana be ny tendany andraso aloha velomy mangana aza matahotra fa tsy misy herin'ny tsony io raha vao daholo ireo sangam-bato sy fanafody anaty karandoha miantokanton'ireo aingany ianao zany raha va nio alitara tsampy fanaovana sorony io mariny zany vita daholo nareo maizina menakavy an'io raha va daholo ny asa maizina an'io ary daholo tady tsoka le aloka maizina deo iny tonga dia drehetra ho azy teny ampitsoany ary azoko tsara zany olona ihany iny rehefa lasa an'io vao toy iny zareo fa tonga dia levona vao maty ny hafa avelao reo le toarandrozy reo avelao teo faty daholo angatenisany tratrany tsy napoziny ianao rakala fa miomana ioka ny asa ratsinao an'io ay toy izao no ataonareo an'ireo sofera rehetra zay le makaty ka nareo ane manaiky anay amin'ny alalan'ireo ody ratsy tazononareo
aizany tsy ho mora trokoa ny adraolo. Ampahafantariko anareo fa reny mahatonga ny olona ty ho trafavoaka amin'ny fiainana. Mody atoronay vahaolana ho any amin'ny mpomasy dia revotro koa. Ravanay tsy kelikely amin'izay ny fananana, amin'izay variana amin'ny fiainana. Sady tsy mivavaka ny tsy trafavoaka velona amin'ny fameloma-tena sy ady lava ao tokantrano. Na ny andro mamahaolana eo amin'ny fiainana fa tsy mety trafavoaka izany. Tonga dia anay mandrakizay. Ay milaza ny tsy anontaniana le vavy antitra ty. Aiza moa le antsy lava lela saika aminonareo anay teo matoko ty anio marina maso. Njato tandremo tsy mahazo mamono olona ianao. Fantaro tsara fa olombelona tahaka atsika io saingy voagejany asa maizina izy. Tahaka ny nazo anao teo esory ny firavaka embozonany iny atreny amin'ny tanany. Esory koa reny akanjo mainty anaovany reny. Angany ianao zay aza matahotra Ay. Tao misy fofobaty be zany avay zany nefa. Avy amin'ireny akanjo dia soriseny amin'ireny zany Ohatray marina. Totorana ho azy ty vao niala tanteraka ireo zavatra teny aminy. Tsy zaka ny fialany reny ka. Tonga aloha dia ataovy ao anatin'ny tsy lava kitsy reny dia dory. Zay. Dia ataony io. Avela tao anatin'ny tiala ty ve? Daholo filomi dia eto olombelona tahaka atsika ihany mantsy io. Aromay to tsy tatapoka dolary le mpamosavina no lamba mainty be reny rehefa tonga se. Ny tena marina rynjato dia tsy mpamosavy reny fa fanahy ratsy maka vatan'olona miseho anampy an'io vavy antitra io anao sorona ny se. Feno tena misaotra ry se marina. Raha tsy teo se efa maty ohatr'izay marina. Tsy misy fisaorana ry se. Andriamanitra no isaorantsika nanampy tamin'ny zavatra rehetra. Zay fa velona izy. Andao amin'izay aloha sakelehantsika io dia andehantsika fa efa mazavazava ratsy ny andro. Enjany niady alika. Ry, Orfeno, ary no misy mazava eo ambony io. Marina tsy ny camion io. Fa raha azoko tsara nge zany dia ato ambany tetezana tsika. Tokoa. Tena ato ambany tetezana. Fa ahoana tokoa ary zany nefa ohatra ny lavitra be zany ny lalana nandalovako sy nitadiavako an'se efa indroa andro sy indroa alina be zao. Tena niodikodina tany nefa dia miverina ato ihany zany. Ary tena eto amin'ity tetezany ity mihitsy zany no misy ny asany maizina raha zany. Io fa mahatsiaro aloha rakale. Fa aiza zany? Efa tafavoaka ny aly ianao zao efa olona afaka tanteraka. Oloha ampiakarina atao anaty fiara izy Ry, ary evese mitondra moto ao tazome aloha fa movaravarana. Ao aloha amboary tsara dia afatory ny volo fa misarakorako be mahatsiraviny ty izy ka. Aza mampimeny Orfeno. Hoandray marina fa vino ty mahataitaitra an'se to io totovy elo asiny ty Orfeno. Levery efa ela be avanay io levery niaraka tamin'ireo mpamily sy mpandeha efa ela be nitantaraiko an'se iny. Fantatry vola tsara io. Sofa tsy mivonoky tamin'ny antsy lava lela be iny. Sotra ny se aloha nanakany saika loza marina. Raha kala ny fiantson'ny fianakaviana azy no izy manao kalakala foana isaky miantso na lana vavy. Maninona tsara iza tsara hoe fialako ve mareniny iza ohatray azafady ise mantsy
Misaotra betsaka anareo mivady aloha izay. Raha tsy teo nareo dia efa samy maty avokoa izay mivady reto. Toy izany koa totoa velo asina izay efa maty nefa velona indray, efa very nefa hita indray. Ary misaotra anareo koa na milaneliko ahy indrindra fa ianao ry vola. Izay niza ka nanao ratsy anareo, saingy navadikareo fitiavana ny ratsy nataonay indrindra fa za. Andriamanitra ny sorantsika ry telo mianaka. Izy rery ihany no fototra na vonjy antsika mianakavy toy izao e. Hay, tsy misy dikany ihany ty resaka ody ratsy tazomina tao trano ty. Sady mampifandrafy ny mahatonga faravana tanteraka eo amin'ny fiainana. Tapa-kevitra izay mivady ry Fenjola fa hivavaka amin'izay anaradianareo. Ampy izay fanompotsy tsy nahavoka-tsoa izay. Tena faizay. Ny vola lany, ny tena saika maty, ny fanahy very. Aiza ve ka tena lasa ninana ny zavatra tsy tokony fihinana mihitsy tany anaty ala tany. Tsara izany e. Sofa tsy tara ny fanapahan-kevitra ireo. Fa mba nakaiza hoa totoa velo asina teo e. Tena matory be tsy misy oatra izany izy ao any efitrilana eo. Zany? Avy ny sakafo teo dia ao. Efa ela dia mbola tsy tetra mihitsy. Sady vizana be hono izy fa aza tairina mihitsy. Ny zavatra nolazainy fotsiny dia hoe tapitra treo ny herin'ny atany aloka. Lamina tanteraka amin'izay ny tanàna. Ny olona mandalo amin'ny tetezana, ny fiara, sy ny sisa e. Ndaoko aloha tsika ody atory fa tena reraka be azany ka. Raha pitso indray tohizana ny resaka. Mirary soa antsika rehetra e. Eny ary, veloma daholo e, ho tahin'Andriamanitra. Natolotry ny ase amin'ny radio anareo teo. Misterin-drakala. Tantara indray miseho, nosoratany Benjamin. Novelomin-dralala sy Christophe Rabiarimanana. Niaraka tamin'ny Louise Ravelsoa, Saoly Rakotonanahary, Sylvia Randrenatoandro ary Nanja. Nandray feo Mamy Arvony, nandrindra ra teknika Aro nanatontosa Nanja Razavin-Rakoto.